Vita Soamantsara ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na tongavan'ny Masera Notre-Dame de la Retraite au Cénacle aty amin'ny diocèse ny Fort-Dauphin. Afaliana tsy ombitratra no mameno ny fonay. Izany fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona izany dia no mariana indrindra tamin'ny 3 andro mialoha antsointsika hoe Tridium izay niomanana amin'ny ara-panahy hankalazana ny fety. Ny andro voalohany dia nanaovana ny fitsoahana ny sakramenta masina, narahy ny fampianarana nataony mopera curé ao amin'ny katedraly. Izany fampianarana izany dia nanampy ny kristianina, nanampy any mianakavy hivavaka manokana ho amin'ny asa fanirahana tanterahin'ny Maseran'ny Cénacle manerana an'izao tontolo izao. Ny andro faharoa dia antsapiderana, nandraisan'ny fikambanana masina sy ny vondrona ao amin'ny katedraly. Izany rehetra izany dia nitronon'ireo chorale avy amin'ny fiangonana eto amin'ny tampo-tanàna Tolagnaro. Narak'izany ny fampahalalana ny fikambanana tamin'ny alalan'ny projection. Dia teo ihany koa ny fijoroana ho vavolombelona nataon'ny membre amin'ny Amis du Cénacle izay solotena ny olona maro na tsiaro fanandray zavatsoa nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ny asa fitoriana nataon'ny Maseran'ny Cénacle. Ny andro fahatelo kosa no tena ivo ny fankalazana, izany hoe nanolorana ny sorona masina izay notarian'ny Monseigneur Vincent Rakotozafy évêque amin'ny Tolagnaro. Tao anatin'izany sorona masina izany no nanamariana indrindra ny fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona na tongavan'ny Masera Notre-Dame de la Retraite au Cénacle. No ararotana tamin'izany ihany koa ny fankalazana ny tsingeritaona na aterahan'ny évêque ny Tolagnaro izay tena manamarika ny fiainany tokoa satria sady nankalazana ny faharoapolo taona na évêque azy. Tao aorian'ny sorona masina dia niditra tamin'ny fitsofan-drano ny takela-bato fanamariana manokana an'izay fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona izay. Rehefa avy eo nankany amin'ny fitsofan-drano sy fitokanana ny trano vaovao izay natolotra ny Maseran'ny Cénacle anohizany ny asam-panirahana napetraky ny fikambanana taminy. Namaranana an'izany fety lehibe izany dia ny fiaraha-misakafo, ny zaran'ny mpianakavy afaliana, fizarana ny nofon-kena amin'ny tampihavanana, narahiny mofo mamy. Izany rehetra izany dia nahatsapana indrindra ny fifanotronana, ny fanampian'ny hery-velona rehetra ato amin'ny fiangonana, indrindra ny eto amin'ny diocèse ny Tolagnaro. Koa izany indrindra ary no ijoroako eto manolotra ny fisaorana feno anareo tsirairay avy singanina manokana, ianareo pretra rehetra miasa eto amin'ny diocèse izay nanomana ny kristianina andray ny asa fanirahana anay Maseran'ny Cénacle, nandray sy nikarakara reny Maseran'ny Cénacle nandalo teny amin'ny faritra misy anareo tsirairay avy. Misaotra anareo pretra, religiosy, lehilahy sy vehivavy izay tsy voatanisa eto, mankasitraka mankatelina. Tsy latsa-danja amin'izany ny fisaorana anareo ato amin'ny fianakaviam-ben'ny Cénacle. Ianareo fraternité, ianareo Amis du Cénacle izay mampiavaka indrindra n'ity diocèse ity amin'ny diocèse hafa, fa eto ihany no mbola misy an'izay hoe Amis du Cénacle izay. Misaotra anareo tsirairay avy, tsy misy avahana, izay nandray andraikitra tokoa nahatanteraka ny fety iny ary nahafaly antsika rehetra rehetra. Misaotra manokana anareo olom-panjakana izay tonga maro nidododo nanotrona an'ity fankalazana ny fahadimy amby roapolo taona ity. Enikaja enim-boninahitra ny fikambanana. Amin'ny anaran'ny fianakaviam-ben'ny Cénacle manontolo ary no anolorako an'izao fisaorana izao. Singaniko manokana amin'ireo olom-panjakana ireo, ianao Andriamatoa ben'ny tanàna sy Ramatoa vadinao,
Andriamatoa préfet ny Tolagnaro, Andriamatoa gouvernora ny faritra Anosy. Misaotra, mankasitraka, mankatelina. 20 taona no vita fa miditra amin'izay 20 taona manaraka isika. Koa mivavaka ho anareo tsirairay avy zahay fianakaviam-ben'ny Cénacle. Andriamanitra ane amalisoa anareo. Zao 20 taona manaraka izao ane hitondra antsika amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Fomity sy mampity an Jesoa, izany no teny manentana antsika tao anatin'izay 20 taona zay, ary mbola anentanana antsika tsirairay avy iaina ny 20 taona manaraka indray. Arahiny teny fanevany evekatsika eto Tolagnaro, miara-dalana amintsika ny tompo. Mirary soa ho antsika rehetra, ho any amin'ny tsaratsara kokoa hatrany.